Famoahana teny voalaza ho mitarika korontana no isan'ny vesatra anenjehana ny mpanao gazety any Toamasina, tsy iza moa izany fa Mikaely Kamindy Mahazo. Ilay teny hoe tamatavy mifohaza ary voalaza ho publication mitona olona hikorontana izany. Ankoatran ilay famoaham-baovao mikasika ny sambo hôpitaly Merci Sipsa, efa vita ny fakana ambavany natao azy omaly fa mbola ao anatin'ny andromaso ao amin'ny tobra tsy mandrava ny tenany ankehitriny. Holazaintsika moa izany sy ny vaovao izay tokony holazaina ato anatin'ny ity video ity, fa mialohan'izany aloha dia tsy miova ary efa fantatranareo azadiny ny miabone ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video, asio commentaire ihany koa satria ano afantsika mifanakalo hevitra ndao ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka ataontsika. Hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ny ity video ity dia zava-nitranga somary nahagaga kely teny Ankatso. Nisy fiara katikaty napetraky ny tompony teo amin'ny lalana iray eny Ankatso 1 ka nibahana ny fiara hanatitra rano eny an-toerana. Voalaza ho niezaka nitady ny tompony ihany ireo mpianatra saingy tsy hita izy. Niantso ny mpianatra rehetra teny amin'ny bloc manodidina izy ireo ka nobataina ilay fiara ary tafakisaka niala teo. Nahenan'izy ireo koa nirivotra ny kodiara efatra mba hamaizan'izy ireo ny tompony ilay fiara izay voalaza fa napetraka tsy nisy fifampiresahana akory. Fotoana ela taorian'izay dia tonga ny tompony ka gaga raha nahita ny fiara nifindra toerana. Notantaraina tamin'ny zava-nisy ka nialatsiny tamin'ireo mpianatra izy. Izany ny zavatra nisy teny Ankatso, koa dia ampahafantarina ianareo mpanara-baovao sy ianareo rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity mba ahatonga anareo aharaka ny zava-misy foana araka izay matimatesako isanandro. Ndeha ary ampahafantariko anareo kely ato ny fanambarana sy ny publication izay nataony Fernand. Nilaza moa ny Fernand tao anatin'ny rindriny hoe tezitra ny filoha lefitra ny Sénat de Madagascar fa tapaka ny jiro tao amin'ny lapa nandritra ny fanoloran'ny Premier Ministre ny PMO PGE omaly. Tapaka nandritra ny 7 minitra sy 12 segonda ny jiro ka tsy afaka nanaraka ny zava-misy amin'ny ity lanonana lehibe ity ny vahoaka. Tsy nisy fandraisana andraikitra nataony Jerama mila vahaolana izany ary noho ny farany dia nisy ny fanontaniana nipetraka ny hoe ary ahoana ny ora maro hampijaliana vahoaka. Mety zavatra hitany tany amin'ny gazety iny ka naparitany tao anatin'ny rindriny ary izahay koa dia mizara aminareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity mba ahatonga anareo aharaka foana ary ho an'izay efa naharaka dia afaka maneho hevitra amin'ny hevitra anareo tsirairay avy ao anatin'ny commentaire. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hilaza kely ny zava-nisy tany Sambava raha araka ity vaovao izay navoaka ny radio Mangarahara ity. Sambava tovovavy varira tsy salama voatery nivoaka hôpitaly noho ny tsy fananana sy tsy fahampiam-bola. Zaratiana Florety 7 taona renim-pianakaviana varira iray monina any amin'ny commune Bemanevika Sambava izay mandalo tsy fahasalamana mafy. Efa nisy fotoana nodidina teo amin'ny tanany izy noho ny zavatra mibontsina teo aminy. 3 volana taty aorina nefa dia niverina indray ny aretina. Niverina namonjy toeram-pitsaboana ny tenany hikatsika ny fahasalamana. Ankehitriny anefa dia voatery nivoaka tsy vidiny tao amin'ny hôpitaly ny tenany na dia mbola tsitrana tanteraka aza noho ny tsy fahampiany enti-manana hanohizana ny fitsaboana. Noho ny farany moa noho nilazany radio Mangarahara pejy ny fanamarihana ny hoe olona maro eto a Madagasikara no tratrany izao tranga izao ka voatery miaina ao anatin'ny fanaintainana. Ny manaraka ihany koa izay holazaintsika dia akoho 30 isa halatra tratra teny amin'ny fiantsonana taxi brosy. Miara-miasa hatrany ny fokon'olona sy ny zandary ary ireharehanay izany hoy ny brigady mahitsy. Lehilahy iray niloloha lasaka no sady kodikody maika hanafina ity entambe ity no nisy nahita teny amin'ny fiantsonana taxi brosy mahitsy ny 7 aogositra tamin'ny 3 ora maraina. Nitondra ireny karazanjiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireny izy nampiahiahy izy ka niantso zandary avy hatrany ireo nahita. Nojereny ireo mpitandro filaminana avy hatrany ny anatin'ny ilay lasaka ka akoho 30 isa no nisitrika tao. Avy hatrany ity tovolahy vao 5
amby roapolo taona ity dia nibaradaka fa avy nangalatra izany biby fiompy izany tany amin'ny tokantrano iray Ankady Fotsy. Ankady Fotsy moa commune rurale Mahitsy ary nikasa handeha hivakotra izany ilay tovolahy. Efa nametraka fitoriana ihany koa ny tokantrano vakitrano nahaverezany ireo akoho ireo ary voamarina fa tena tompony. Izany ny zavanitranga tany koa dia ampahafantarina foana ny vaovao rehetra miseho ao a Madagasikara. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity anankiray ity. Zandary iray lavony dahalo tao Beraketa ary nalainy ireo ny basiny. Omby manodidina zato ihany koa no lasany izy ireo. Avy nanafika sy nangalatra omby tao amin'ny fokontany Ambarimena ao amin'ny commune Tanandavabekily ireo dahalo. Tao amin'ny Kizo Antsara ao Ambalasaraka Beraketa no nitranga ny fifandonana tamin'ireo dahalo omaly maraina ka tamin'io no nahalavo an'ity zandary iray ity. Tsy arakaraka ny mahafakatra mena iny amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ny isan' ireo mpitandro filaminana any antoerana hoy ny ben'ny tanànany Beraketa teo aloha, tsy iza moa izany fa Pelletin Jaomila. Araka izany dia miantso vonjy sy mangataka fandraisana andraikitra ny mponina Beraketa, mangataka ny hanampiana isa an'ireo mpitandro filaminana izay efa manao ny ainy tsy ho zavatra amin'izao fotoana izao. Mangataka ihany koa ny hametrahana CSAO ao amin'ny fokontany Evango na Ifarantsa izay lalana tena fandalovan'ny ireo dahalo avy manao fanafihana. Ny distrikany Bekily sy ny tapany avakatra andrefana distrikany Ambovombe izay samy anjakany tsy fandriampahalemana. Voamarika fa efa mihoatra ny 2,000 ny isan'ny omby lasa tany amin'ireo toerana ireo tamin'ity taona 2024 ity ary ampolo ny matiny ireo dahalo ka 5 tamin'ireo dia mpitandro ny filaminana avokoa. Izany vaovao voalaza izany moa dia navoaka ny gazety Basivava ofisialy koa dia ampahafantarina ianareo foana ireo zavatra rehetra izay misongadina ao amin'ny firenena Madagasikara. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity anankiray ity. Famoahana teny voalaza ho mitarika korontana no isan'ny vesatra anenjena ny mpanao gazety any Toamasina, tsy iza moa izany fa Mikaely Kamindy Mahazo. Ilay teny hoe Tamatavy mifohaza ary voalaza ho publication mitona olona hikorontana izany ankoatran ilay famoaham-baovao mahakasika ny sambo hôpitaly Merci Sipsa. Efa vita ny fakana ambavana tao azy ny omaly fa mbola ao anatin'ny andromaso ao amin'ny Tobra tsy mandrava ny tenany ankehitriny. Zay moa ny mikasika ny mpanao gazety avy any Toamasina, tsy iza moa izany fa Ndia Mahazo Mikaely ary izay sy zay koa ny hazontsika naroso androany ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay koa moa ny namarana ny hazontsika naroso amin'ity video anankiray ity koa dia hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy veloma mandrakizay, amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, amin'ny manaraka indray no manao ny metimety ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ry rahalahy sy ranabavy namana koa dia veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay, amin'ny manaraka indray gaby hoe tsao tsao, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.